Faly indray ry ava-malala tafahoana soa amin'ity andeha-pandarana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Faly ny tenako miditra amin'ny tokantranonao ary faly ihany koa mbola hitondra lohahevitra na lohateny anankiray vaovao indray iarahantsika mandinika androany. Andeha hiara hivavaka isika mialohan'ny hidirana amin'izany lohahevitra izany ary. Ray malala any an-danitra ambony io, misaotra indray satria tafahoana izay amin'izao fotoana izao. Hiaraka hianatra ny teninao. Engany izany teny izany. Dia hatateraka ny sitraponao sy ny fikasanao amin'ny fiainanay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Kasio ny fonay, ampitoery ao anatin'izany fosy fisainanay izany tanteraka ny fahamarinanao. Ka azony izay Andriamanitra, hitoetra betsaka eo aminao mandrakariva. Dinonina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izany tokoa ve, izay lohahevitra fototra. Ary efa hitantsika fa misy zavatra maromaro lazain'ny olona, kanefa hitantsika ny famalian'ny tenin'Andriamanitra azy. Ary ny tenin'Andriamanitra izay inoantsika araka ny fanambarana izay fandraisitsika tamin'ny lasa, io ihany no ataontsika fototra iarahantsika miaraka eto ahafahantsika indray miaina sy mahafantatra fiainana vaovao sy tsaratsara kokoa hatrany eo amin'izay momba an'Andriamanitra sy an'ny fiainantsika izany. Anao antsika dia anaraka lohahevitra momba an'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra sy ny toetra no resahantsika. Mety hitsiditra lavitra be ny amin'ireo fanambara isan-karazany izay ambaran'ireo ara-teolojika sy fotom-pampianarana maro samihafa isika, fa hijery kosa izay momba an'Andriamanitra ahasoa sy ahatsara ny fiainantsika rehetra. Rehefa tany am-pianarana dia izao no tenin'ity mpampianatra anankiray tamin'ny mpianany, raha nahita ilay famantaranandro teny an-tanany izy. Hoy izy hoe, taiza no nividiananao sy nahitanao ity famantaranandro ity? Tena malotsotra ilay mpianatra nanao taminy hoe, tonga azo tao an-trano ity ramose a. Dia nisikotra ihany ilay mpampianatra ka nanontany azy manao hoe, taiza no vidin'ny dadanao ary izy io e? Dia mbola namalotsotra ihany ilay mpianatra nanao hoe, ramose a, tsy novidiny io fa tonga ho azo tao an-trano. Zay no nambarako taminao. Taitra ihany ilay mpampianatra, inona ary ty lazain'ity mpianatra ity? Ary rehefa nijerevan'ilay mpianatra dia toa gaga ilay mpampianatra. Dia hoy ilay mpianatra namalotsotra manao hoe, ramose a, zao anie, ilay mpampianatra science de la vie et de la terre anay ange dia milaza tsotra izao fa ny zavatra rehetra ramose dia tonga avy tamin'ny alalan'ny kisetrasetra sy tongakonga ho azy. Ka izay no anambarako aminao mazava tsara ihany koa hoe ity famantaranandro izay tsy ritinao fatratra ity dia tonga ho azy tao an-tranonay. Tsy fantatra io na nisy nanamboatra na tsisy nanamboatra fa tonga ho azy io. Ry havana, mety izany tokoa ange no foto-kevitra manosika ny olona maro amin'izao fotoana izao e. Ary izany fomba fijery sy fisainana izany no entin'ny olona miaina amin'izao fotoana izao. Tonga ho azy. Ary ny zavatra rehetra dia ohatran'ny hoe tonga tamin'ny tsy nisy izany. Tonga tampoka teo, tsy nisy fikasana, tsy nisy fisainana, tsy nisy fandaminana, fa tonga dia teo fotsiny ihany. Ry havana, zava-doza no ateraka ity fampianarana hoe tonga ho azy ity ny zavadrehetra. Satria raha jerevantsika nge ny tany dia manana ny tany kely na ny satelita izay manodidina eo aminy izy dia ny volana. Ary io volana io dia mihodina eo amin'izany tany izany isaky ny 720 andro ka hatramin'ny 30 andro, ary zay ny atsotsika eo ray volana. Io tany io koa nefa dia mihodina amin'ny tenany ihany. Mihodina eo amin'ny 320 ora sy 7:15 minitra sy 9:70 segondra sy ny tiersa maromaro. Zay boriborisika teo 420 ora. Izany fihetsika sy fiainany tany izany
dia ambaran'ireo manam-pahaizana vitsivitsy maromaro amin'izao fotoana izao fa tonga ho azy. Hoy isika omaly hoe ny fiodina n'ireo planeta sivy manodidina ny masoandro dia tsy miova ary tsy misy mihitsy mety possibilité zay ngamba na probabilité zay mety hampifandona azy ireo, satria ray anabo ny 10,920 iaho maly izany possibilité izany. Zany hoe 0,920 ny ao aorianan'ny ray, tsy hay zay anamakina zany sifra izany, dia ray ambonin'izany ray zany sisa zany no ampikasokanireo. Rehefa malala ny fieritseretana fa izany zavatra izany tonga ho azy dia mahatonga fisainana ivily matetika. Ireny rehetra ireny dia mahatonga ny mahatsikatsika ho latsaka ny anatin'ny fanao tsy mety matetika, satria tonga ho azy ny zavatra rehetra. Avy aiza tokoa ireny zavatra rehetra ireny? Ny tany, ny masoandro, ny volana, ny kintana. Raha maka vola anankiray ianao ka misy lavaka boribory ateo amin'ny 3 mm na 4 mm eo ny habeany savahivony na ny diametra n'le lavaka, ka akipinao ny masonao ilany ary jerevanao eo ny abakabaka, dia mahita kintana napitrisany ianao. Ary ao anatin'ireny kintana napitrisany ireny no ahitana ireo kintana lehibe na masoandro lehibe, satria ny kintana moa na ny masoandro dia antsoina hoe kintana rehefa lazain'ireo mpandinika, satria zay tokoa no ilazana azy. Zany hoe zavatra anankiray boribory misy hazavana lehibe, ary rehefa alahatra amin'ireo kintana mitovy amin'ny masoandro zay mamelona an'ity planeta tantsika ity, dia izy no kely sy bitika indrindra. Dia nefa dia sahintsika no teny manao hoe tonga ho azy izany. Rehefa tsy mahita valy ny olombelona dia hoy ity filozofy anankiray ity, filozofy tranainy izy ity ary ialako tsiny fa tsy tadidiko ny anarany fa tadidiko foana ny teny nambarany, manao hoe tsy misy Andriamanitra fa ny olona no namorona an'Andriamanitra. Izao ny fanambarana sy ny fanazavady filozofy ity, manao hoe noho ny tsy fatakaran'ny olona ny fiandohany dia izay no natonga ny olombelona namorona ny fisian'Andriamanitra. Rehefa malala dia hoy izany tokoa ve ny marina? Dia isika olombelona tokoa ve no namorona ny momba an'Andriamanitra, sa Andriamanitra mihitsy no manambara ny fisiny amintsika olombelona? Androany dia voalitsika izany teny izany, fakafakaitsika izany teny izany, ary hodiniantsika araka ny soratra masina izany teny izany. Raha jerena ny zavaboary dia izao no voalaza ny soratra masina: ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Salamo 122:2. Ry havana, inona tokoa no lazainao rehefa mijery ny akatin'ny zavaboary ianao? Tsy fantatra ianao raha efa nandinika ny masonao, fa raha io maso io fotsiny no dinihana sy ho fakafakaina, dia ho lanitsika eto ny ray andro maninitra hanazavana ny momba azy. Ry havana, fotoana milana fieritseretana lalina izao ny amin'ny maha ianao anao sy ny mahatsikasika sy ny niandohantsika. Efa fantatsika fa no volavolaina tamin'ny tany isika hoy isika maly, nomena fofinaina mahavelona, ary dia Andriamanitra no nanome izay fofinaina mahavelona izay. Androantsika dia hijery amakafaka ny amin'io Andriamanitra io. Ny soratra masina dia lazaiko aminao fa tsy manam-porofo ny fisian'Andriamanitra, fa ny soratra masina dia milaza aminao fa misy Andriamanitra, ary manaiky sy ekeny ny soratra masina ray manontolo fa ny fisian'Andriamanitra dia efa teo talohan'ny nampisy ny zavatra rehetra. Hoy ny fanamarana ao amin'ny Salamo 139:2: ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatr'izay ianao, hatr'izay ianao. Teny malagasy mazava tsara izany, zany hoe efa teo hatr'izay, tsy nisy namboarina na noforonon'Andriamanitra, fa teo izy ary teo mandrakarivo. Ny apôstôly Paoly dia
na ny mifanambarana tsotra mba entiny misitona ny sain'ireo mpinotany Roma tamin'izany fotoana izany eo amin'ny Romanina toko voalohany andininy faharoapolo izao no ilazany azy fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia miseho fantatra amin'ny zavatra natao. Ndray andro nisy lehilahy nanontaniana hoe ianao ve mino an'Andriamanitra? Ary io lehilahy dia nilaza fa efa ela no tsy nino an'Andriamanitra satria efa lehibe aho. Ndray andro nanambady izy ary niteraka. Ary efa niteraka izy dia nandray ilay zanany. Ary torakovitra satria mahavariana loatra ty zaza eny an-tanany. Ary nametra-panontaniana tao an-tsaina izy manao hoe dia ho sanatry tokoa ve zany kisendrasendra nabisy an'ity zaza ity? Ry havana, niverina tao an-tsainy ny fiasan'izy mivady tamin'izay fotoana izay hoe hiteraka isika, hananjanaka isika ary ho kolokolotsika izany zaza izany. Ry havana, Andriamanitra dia nabisy atsika, namboatra atsika ary namorona atsika. Miasa mitahiry atsika izy. Andeha ho jerevantsika ny momba an'io Andriamanitra io. Ilay ray aman-dreny dia fantatra tsara fa nikarakara ny zanany izy, na nabe ny zanany izy, na ny misakafo ny zanany izy. Fa ahoana kosa ny amin'Andriamanitra? Ahoana kosa ny aminy? Ahoana aloha ny anakena fa misy Andriamanitra e? Ahoana ny anakena fa misy Andriamanitra? Ny valiny dia tsotra ihany, tahaka n'ilay aksioma tamin'ny matematika momba ny fisian'ny zavatra hoe izany rehetrarehetra izany dia ary tamin'ny kisendrasendra, aksioma izany. Dia tahaka izany ihany koa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo toko faha 2:10 andininy faha 9 dia izao no voalaza manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy atao aza izy lasitraka aminy. Ry havana, mazava ny resaka tiako lazaina sy tian'Andriamanitra ampahafantarina anao. Finoana no anekena fa misy Andriamanitra. Tsisy fanapofona izany. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Androany dia tian'Andriamanitra ianao hitsatsaka azy mba azahoanao valisoa. Ny valisoa voalohany tian'Andriamanitra ho azonao dia izao, misy ny fiainana mandrakizay izay ampanantenainy. Misy ny fiainana mandrakizay izay omaniny ho anao. Fa ny valisoa manaraka dia ny fiahiany fiainanao isan'andro. Andeha ho jerevantsika hoe inavy ireo toetra an'Andriamanitra ary. Hoy Andriamanitra momba azy, ampitovianareo amin'iza moa aho, sy amin'iza no hanoharanareo ahy, iza no ataonareo tahaka ahy mba hitahako aminy. Ry havana, ny Isaia 40:5 dia milaza amintsika fa Andriamanitra ilay mpahary ny zavatra rehetra dia tsy manam-pitoviana amin'izay tonon'ny vavan'ny olombelona ho Andriamanitra. Manana Andriamanitra maro ny olona, ary zareo Japonais dia milaza manao toy izao manao hoe ataovy maro ny Andriamanitra mba ho be ny mpitaha. Fa ny soratra masina dia miteny manao hoe ampitovianareo amin'iza hoy aho ny Andriamanitra izay nahary. Lazainy mazava tsara fa tsy mitovy amin'izay tononona ho Andriamanitra izy satria izy no Andriamanitra. Ary izay teny izay hoe tsy mitovy izay, voatokana izay no manambara ny maha izy azy hoe masina izy. Ary io teny hoe masina io dia maneho fa tsy mitovy amin'izay rehetra misy Andriamanitra. Tsy mitovy amin'izay rehetra fakafakaina sy eritreretin'Andriamanitra. Tsy eritreritra izy na raison hoy ny fitenenana. Fa Andriamanitra izy, mpahary izy. Toizantsika ihany. Andriamanitra ihany koa dia tsy voafehin'ny fotoana. Hoy izy manambara ny tenany, izao izay hatrizay ka ho mandrakizay. Izao izay izy. Rehefa niteny tamin'i Mosesy izy,
ao amin'ny Exodosy 3:7 raha naniraka io mpanompony io izy ho any Egipta anafaka ny vahoakany, dia io anarany io no nitononony tamin'ny ilay mpanompony Mosesy na i Mosa na koa hoe Moiza. Izao zay izy, hatrizay milaza izany fa tsy misy fetrany amin'ny fotoan'Andriamanitra, mandrakizay izy. Ho an'ireo mpanao matematika dia misy ilay antsoina hoe infini, fa raha tenenina amin'ny teny tsotra zany dia izao: moins l'infini hatrany amin'ny plus l'infini Andriamanitra, ary zay ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Tsy voafetra ny fotoana izy, tsy voafetra ny andro izy, tsy voafetra ny ora sy ny segondra izy. Afaka mahafantatra ny taloha ary afaka mahafantatra ny ho avy hatrany am-piandohana izy. Zay ny Andriamanitra azy. Ny Jaona, lay apôstôly farany tamin'izy 12 lahy, lay niaraka tamin'i Jesosy, dia milaza fa mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Izao ny fanambarany ao amin'ny Apokalipsy 10:1-9. Ianao tomponay sy Andriamanitray, ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Ry havana, manam-pahefana Andriamanitra, mahefa ny zavatra rehetra izy. Mety hiteny amiko ianao manao hoe ka nahoana no zao? Ry havana, no ny fatakarany no lasa sy ny ho avy, dia ny zavatra tokony ataonao fotsiny dia ity: meteza hipetraka eo ambany fiahina. Manam-pahefana hanova ny savatsarotra iainanao androany izy. Manam-pahefana hamahany fatorana misy ianao androany izy. Hoy ny fanambaran'i Jesosy ho an'ireo manam-patorana: raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha izy Andriamanitra no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Manam-pahefana izy. Tsy voafehy ny toerana Andriamanitra. Tsaroko tsara fa nisy fotoana nianarako katesisy fahiny dia nitenenako tamin'ilay mpampianatra katesisy tamin'izany fotoana izany manao hoe mety ho any amin'ny toerana fivoahana ve Andriamanitra. Dia namaly atsotra ilay mpampianatra, frerana mpianatra tamin'izay fotoana izay nanao hoe amin'ny fitoerana rehetra Andriamanitra. Tsy azo faritanao ny toerana misy an'Andriamanitra. Ary ny mpanao salamo dia vaky vava manao hoe aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no antosirako ka tsy hoe ho anatrehanao. Ry havana, aiza no alehanao? Hiafina aiza ianao ka hanao ratsy ka hiafina? Fantatr'Andriamanitra izany. Anao tsara ka hiafina? Fantatr'Andriamanitra izany. Nasoana ratsy ataontsika rehetra ry hava-malala dia miharihary amin'Andriamanitra izany. Tsy takona aminy izany satria sady tsy voafehin'ny fotoana izy, ny tsy voafehin'ny toerana. Miharihary amin'ny zavatra rehetra. Mahafantatra ny zava-miafina rehetra Andriamanitra. Izao no fanambarana ambarany izy Andriamanitra tamin'ny Samuela mpaminany ao amin'ny Samuela 2:5-7. Samuela 2:5-7. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ry havana, fantatr'Andriamanitra ny ao am-ponao, fantatr'Andriamanitra ny ao am-poko. Ny zavatra irian'Andriamanitra nefa dia izao: ny ampifandrindrano ny ao am-ponao sy ny ao am-poko amin'ny sitrapony. Tian'Andriamanitra irindra amin'ny planiny sy ny drafitra ny fiainanao mba hahafahany miay sy mombanao manontolo. Marina Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra. Hoy ny fanambarana: fa marina Jehovah ka fahamarinana no tiany, ny mahitsy ahita ny tavany. Tianao ny ahitan'Andriamanitra? Tianao no ifanerasera amin'Andriamanitra? Manaova ny mahitsy, manaova ny rariny, manaova ny marina. Tian'Andriamanitra izany satria toetran'Andriamanitra ny fahamarinana. Tsy miova Andriamanitra.
hoy ny fanambarany Salamo 5:1-7. Marina i Jehova amin'ny lalany rehetra, sady mamindra foa amin'ny asany rehetra. Ao amin'ny Eksôdôsy izy dia milaza toy izao amin'ny 4:7 manao hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sady marina. Rehefa malala io Andriamanitra io Andriamanitra marina io Andriamanitra bery io Andriamanitra zay tsy tiany ratsy io Andriamanitra io koa anefa dia izao tianao izy, mamindra fo aminao izy. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Jeremia 2:3-7. Tany lavitra tany no nisehon'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Rehefa malala mety isy olona teny ianao zany teny zany, fa ny zavatra azoko antoka dia izao: Andriamanitra rery no manana ny fitiavana tsy mety ho levona. Izy ihany no manana ny fitiavana tsy miova. Tsy levona izany fitiavana izany satria nasehony sy nahariariny, nambarany ary noporofony tamina nolorany ny zanany lahy tokana. Izao no fanambarana izay hain'ny olona rehetra, fantatry ny olona rehetra, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana. Rehefa malala azonao ataony manome vola ny olona tsy tianao indrindra. Azonao ataony no manome ny fanananao ny olona ankahalainao. Mety ho vitanao izany, mety ho vitako izany, fa tsy vitako ny manolotra ny hainjanako ho an'ny olona tsy tiako hamonjy azy. Ary azoko antoka fa tsy vitanao ihany koa izany, fa Andriamanitra dia nahavita an'izany. Hoy ny fanambarany: miano ny famindrapo sy ny fahamarinana. Miaona azafady, miaona ny famindrapo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy fihavanana. Salamo 5:20-10. Aiza io toerana io ny aonany? Teo amin'ilay toerana anankiray antsoina hoe Golgota na hoe Kalvary io izy isitsika amin'ny fahazarantsika rehetra. Teo amin'io toerana io no nampiaon'Andriamanitra ny fahamarinany sy ny famindrapony tamin'ny alalan'ny zanany, tamin'ny alalan'ilay lahy tokany. Andriamanitra mamindra fo izy, mitahiry famindrapo amin'ny olona rehetra izy, kanefa kosa mametra izany ihany amin'ny fotoana anankiray. Fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra anao. Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsarovy fa anana ny fahefana. Andriamanitra masina izy, tsy mitovy amin'izay rehetra mety ho heverin'ny olona, fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra tsy voafetra io Andriamanitra io. Ry havana, androany misy zavatra manahirana ny fiainanao, mitodia amin'ilay Andriamanitra, ilay nahary anao, ilay namorona ny zavatra rehetra manodidina anao. Eny avy tamin'ny vovoka ho isika ny andohantsika, izay vovoka izay tsy iritsika sy tsy tiantsika handalo ny tokantrantsika akory, kanefa dia ny andohantsika izany no fon'Andriamanitra fofinainana ho velona. Tsarovy ary fa tianao Andriamanitra, tsarovy ary fa maniry ny havana aminao Andriamanitra. Hoy izy aminao androany, averiko indray ty teny ao amin'ny obolana 7:20 ty manao hoe: anaka, atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Izay no antson'Andriamanitra aminao androany. Mahereza fa namanao Andriamanitra, mahereza fa sitrak'Andriamanitra ny andray anao zanany, mahereza fa miany mombanao Andriamanitra. Ny tompony hitantsika rehetra, hiahintsika rehetrarehetra, andeha hivavaka indray isika amarin'izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra noho ny fahafahanay nandre ny momba anao. Andriamanitra tsara tokoa ianao, na dia mahery sy lehibe aza dia tsy nanary anay,
fa mbola nitisina mindra fo taminay. Tianay Andriamanitra raha ahinao ny mombanay manontolo. Aoka ho tahaka ny fambobaniny reny akony zanany no mba hombomanao anay, ka omenao anay izay sahaza sy mendrika ao anay. Eny izay angatahanay dia hovalianao satria ianao dia Andriamanitra mpamaly vavaka. Kanefa Andriamanitra aoka izay araky ny fikasanao irery no tanteraka aminay. Tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mametraka ny mandram-piona amintsika rehetrarehetra ray ry hava-malala, manasa antsika mbola hiaraka eto rahampitso toy izao. Mirary soa indrindra ary ho tantanan'Andriamanitra ny isika hamakivaky ny alina sy ny tontolo andro rahampitso.